zay a andao isika hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra azy. Halleluja. Voalohany a ho anareo zay tsy mbola hita moa tsy fakahita tamin'ity taona ity dia arabaina ianareo fa no fahasoavan'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana no fahasoavan'Andriamanitra dia nataony miona ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity sika mba hiaraka anome vonatra an'Andriamanitra. Araka ny programa moa dia anao fety isika amin'ity androandroany ity ka dia hoy aho hoe arabaina ianareo fa natratra ny taona vaovao 2024. Arabaina tak'izany ihany koa ianareo any tokantrano zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook. Ny faharoa somary ialana tsy be dia be no ny fahatarana raha tokony ho izy araka fanaontsika hatramin'izay amin'ny 20 rakatroka manomboka amin'ny fotoam-pivavahana rehefa Alahady tahaka izao. Fandroany moa no ilay fety ny tanterahana tamin'ny alalan'ny fifampiarabana, firarintso ary ny tsodrano zay nataonay teo a dia somary niemitra foana ny fotoana dia ny fifarany tara ora ray ka dia ialana tsiny indrindra ho anareo zay any tokantrano any. Misaotra an'Andriamanitra foana nefitsika ny amin'ny zavatra rehetra ary mankasitraka azy fa zay zany eketsika hoe fitondran'Andriamanitra fitantan'Andriamanitra atsika androany ka ho fisaoratsika an'Andriamanitra no zany fahasoavana lehibe zany indrindrindrindra no ty fotoan'androany atokatsika hiravoravona sy faliana ity dia andao hiteka faran'izay mafy dia mafy isika. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany. Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve Alleluja. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'izao fotoana izao tsika dia lokana fotoana avy hatrany hivavaka ametraka ny fotoana zay tanterahantsika amin'izao fidirana fanefan'izao sy izay fidirana fandiminy farany mbola ho tanterahana rehefa avy eo vavakatsika mba tena hisy fitahin'Andriamanitra ka na dia ao anaty fotoana hidirana tompo azy a dia andray fahasoavantsika dia fa ho amarin'Andriamanitra ny-tsodrano zay fantsofana rano anareo tamin'ny maraina teo ary na dia ny tenin'Andriamanitra ambara zao sy rehefa avy eo azy dia ho tenin'Andriamanitra anafatsavany amin'ny tenatsika any a ka mpatanjaka amin'ny finoany amelona fanantenana fa tena hafa tokoa ty taona 2024 ity. Rehefa nanao amena ihany ianao dia ataovy mafy be tompoko. Alleluja. Hitsaka anaritsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitro. Misaotra anao noho ny famindraponao lehibe ka dia afaka manatanteraka ty fotoam-pivavahana fidirana fanefan'ity zahay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahina manokana zao fotoam-pivavahana izao fahasoavana amin'ny raradraraka no tanterana amin'ny fiainanay zay vavaka rehetra taona eto androany sy ny fampona taona eto androany dia vavaka sy fampona andraisana fahasoavana be avy any aminao Andriamanitra ka raha ody izay rehefa avy eo dia ody omba-pahasoavana lehibe. Ry Tompoandriamanitra eo ho asianao miariary fa tompon'izao fiangonan'izao ianao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra dia tolotra ho anao Andriamanitra raha itsito amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo. Amen. Alleluja. Zao zany a raintsika mitiafatana mitarika fiderana dia tena hiritsika tena anao fety manahoana fiainan'ny olona atsodrano, manahoana tokony fihetsika ao, manahoana zavatra tokony ataonao ho an'Andriamanitra.
tokony tena hifaly hitsinjaka hirava hitotorepika tena hivazina araka fomba fitenin'ny Davida isika. Vonina ve vitsy manao amen. Vonina ve mitarika viderana alefa azy. Halleluja. Andao mbola iteatanana mafy be ihany tsika maroko ny fiarabantsika rehetrarehetra an'Andriamanitra satria an'Andriamanitra zao fotoana zao andao amentsika azy ny voninahitra iteatanana mafy be tsika ho an'ny tompo androany. Halleluja. Dia mbola faly mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra ihany koa nahatratra an'izao taona zao. Utopitahina utopasoavana ane ty taona ty ary tsy adinina ihany koa miarahabantsika rehetrarehetra izay manaraka ao amin'ny tambazotra Facebook ao ho marina aminao ihany koa ny ty taona ty ho taona ara-pahagagana ara-pahasoavana. Ka noho izany dia ndaotsika hidera hifaly hanandratra an'Andriamanitra satria tsara loatra ny androndroany sady zany raha nitsodranao tsika ny mpanompon'Andriamanitra teo dia za manokana dia nahatsiaro fa mamy tena mamy tokoa ny tenina meny teo androany. Dia zany zavatra rehetra zany anefa ny dia fahasoavana sy famindrapo avy amin'Andriamanitra dia isaorantsika manokana aloha Andriamanitra nandefa n'ireny teniny ireny ary isaorantsika ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra nanaiky nampiasainy teto namotsitra n'ireny teny fahasoavana ireny ho antsika sy ho anao. Dia tsy hiandry amin'ny herin-taona zany teny zany no tanteraka fa zao dia zao ihany sady zany dia andao mbola iteatanana mafy be ho an'Andriamanitra ihany tsy vonina ventsika androany dia raha tompo satria andro mpifaliana androany dia asaiko ary ianao amin'ny anaran'i Jesosy aseho izany olona nandray fahasoavana zany nandray tsodrano zany satria nitsodrano izay niraisinao teto androany mbola ambony lavitra no volafotsy mbola ambony lavitra no volamena ary zany tsodrano zany raha raisinao amin'ny fonao dia izay dia apinga ray hoentsika makivaky an'ity taona ity indray dia rariny sitsintsika raha hideran'Andriamanitra anome voninahitra an'Andriamanitra ndao ary.
eto jesosy androany ary raha eto izy androany tsy jerijery fotsiny ianao a fa hanatanteraka nireny teny fikasana zay nyraisinao teo androany. Alleloia. dia mbola ito ihantsika isotra sy anandratra raha nome voninahitra an'Andriamanitra dia asaiko mihitsy ianao amin'ity hiri ity a ohatra ny ahoana re zany olona nandray fitahina zany nandray zany fahasoavana zany fa raha za zao mijery anareo avy aty ambony aty a ohatra ny hoe malemilemy zany tsika ohatra ny hoe tsy azoko fa andao a asehontsika amin'ny fihetsikatsika asehontsika mihitsy fa falitsika androany a satria andro-pitahina andro-pahasoavana ny andro androany dia andao ary mbola saina ihany nareo a idera sy anandratra an'Andriamanitra andao ary tsika. Sotranao Andriamanitra tito Sotranao Andriamanitra tito Sotranao Sotranao ny masoavanao Sotranao ny masoavanao
antsika fisorantsika an'Andriamanitra. Halleluja! Zao indray tsika dia tonga amin'ny fotoana ahafahantsika mivavaka. Za tena miteny anao raha misy zavatra tena mitondra ny mpino amin'ny faherezana dia inona? Tsy mivavaka. Andao tanterahantsika androany amin'izao voalohany taona izao zany vavaka zany hoe Andriamanitra ampaherezo izahay tena vehivavy mahery, ho lehilahy mahery, hafana fo. Sady zany e. Andao antsika mazao ny toerana moramora dia hivavaka eo am-pipetrahana isika mba tonga antsika tena mafana fo ho tia vavaka, olo-mbavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra misaotra anao izahay, namenao an'ity fotoana ity hafana rehetra mivavaka amin'izao voalohany taona izao, dia ampidinao anatinay ny fananao mahery, aprehitra ny etaetanay atonga anay tena ho tia vavaka, olo-mbavaka, mahery mivavaka. Andriamanitra ampaherezo ny mpino tsirairay avy tena ho tonga amin'izany, ary atsapany ny sarobidiny zany vavaka zany eo amin'ny fiainany. Ka amin'ity taona ity ny fiangonana dia tena fiangonana tia vavaka, olo-mbavaka, mahery mivavaka, ary fifaliana sy fampinaretana ho anay mandrakariva ny mivavaka. Ianao no mitondra anay eo amin'izany fanamasina, ianao mampahery anay ho amin'izany fanamasina, ianao mamolavolanay ho amin'izany tsirairay avy ka sianao ho tonga amin'izany. Andriamanitra misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Halleluja. Zao indray tsika dia tonga amin'ilay fotoana mahasambatra. Sady zany e. Ahoana hozy izy ny Baiboly? Mahasambatra. Ninona? Manome noho ny mandray. Andao ary tsika anatanteraka izay tenin'Andriamanitra izay hitondra ny ampahafolokarena isika raha mbola mitsy nitondra tamin'ny maraina dia hitondra ny ampahafolokarena tsika isika. Ary aorianan'izay dia anatanteraka ny fanatitra izay tatazana eny am-pitoerana isika tsirairay avy. Ao anatin'izay ihany koa dia anao hira fiderana hiaraka amin'ny redera reto isika ho fanatanterana n'izay to. Mandroso ary tsika izay manatra ny ampahafolokarena dia aterina aty anoloana aty dia tatazana eny amin'ny toerana ihany ny fanatitra tsotra dia manasa antsika hitsangana rehefa vita izany ary hideran'Andriamanitra. Fire, 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 fire,
Satria moa fety be ny andro androany tsy izay moa le izy andaotsika nao hira sady andia ahoana hira anankiroa ny ataony reto groupe de louange reto de mandia izy de mandia miaraka aminy koa isika ho fidy rahantsika amin'ny tompo aloha androany zay moa no neketsika hoe androany hariva de fety sady miaraka amin'ny fisaorantsika amin'ny tompo noho ny fahatanterahany fotoana androany maraina zany de anao hira anankiroa isika mandia miaraka amin'izay ihany koa de anao koa mba mandia tsy manino ianao raha mandroso etsy aloha etsy manaraka niny alohan'ny estrady iny ianao mandia mba ho voninahitra andriamanitra ary nakaiza daholo ny tanora fa reny ny tena mpandia ohatrany tsy atsony zareo fa asana nody kely ny sakafo fa andia isika ho an'andriamanitra
matoky ianao androany fa tsy maintsy mandray matoky ianao fa tsy maintsy mandray Andriamanitra ihany sika manitra mahery ny Andriamanitra zao ndray moa tsika dia tonga amin'ny fotoana
ahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra ka anomana ny fomba ampanahintsika isika iain'ny tenin'Andriamanitra ary ao anatin'izay dia hivavaka isika angataka ny fanamasina iteny ao am-ponao, ny fanamasina hiasa mahery ao am-ponao sady zany e ary hiteny aminao ny tomboka ampahery anao. Andaotsika hiaraka hivavaka, hiperaka moramoritsika aloha dia hiaraka hivavaka anomana ny fomba ampanahintsika andre ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ô, misaotra anao izahay raha nomenao an'ity fotoanandroany ity ahafahanay miaino ny teninao indray amin'izao hariva izao. Enao mihitsy no hiasa mahery ao am-ponay fanamasina, hiteny amin'ny tsirairay avy ianao, ampahery anay ianao ary ny teninao dia hilatsam-paka ao am-ponay, hitondra faherezana ho anay. Mitenena Jehova ô, ianao ny asa amin'ny tsirairay avy ka hiteny ao am-ponay, ho voninahitry ny anaranao ary ny tsirairay avy dia indray fampaherezana amin'ny alalan'izany teninao izany. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsika moa dia manam-bahiny androany a, eto akaiketo izy izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika ary oka tsy olona zay tsony fa babeny lazain'ny pastera fa olona mahafinaritra izy. Alleluia. Mino fa raha andre ny tenin'Andriamanitra hoentiny ianao dia ho tsapanao mihitsy hoe ho finaritra ny ao anatinao ka tsy laza betsaka fa metsika azy avy hatrany ny fitenenana. Alleluia. Eny arany mamerina ny arahaba momba ampiraritsoa atsika rehetra, indrindra moa ho anao izay izao mihitsy voatonga voata ianao tonga eto e, ary ty taona nomeny tompo atsika ty dia tena voata be ty a, mihoatra lavitra sa tsy zany e. Tonga amin'ny fotoana moa andrenesana ny afatr'Andriamanitra dia tiako ianao hitsangana dia andaontsika hivavaka ho an'izany. Efa mivavaka tsika fa tena hanonona mihitsy ho aza ny teny izany. Manisa telo tsika eo am-pitsanganana dia manonona n'izay telo izay teny izay miaraka. Isa roa telo ho aza ny teny izany. Tehaka mafy be tsika. Alleluia. Masaho ny toerana, afaka maso ny toeranareo mpitera mahafinaritra. Eny a, ry soratsika ny tompo lehibe moa no entin'ny tompo aty moa izahay faly be mihaona aminareo a, na dia manimanina raha ny fiangonana any a, tadiako neny ny evinay e. Zany sa tsy zany? Reo ny ray aman-dreny lehibe reo tsy mahazo mitsipadolaka ny tany zany a, tena fahasoavana be ho antsika mifananana an'izy ireo a. Ary ho anay izay atao hoe notezaina sy mibiazina 30 taona lasa zay a, tena variana mihitsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tanan'Andriamanitra ary ny zavatra mampahery ny ositra ao amin'izy ireo ka tena mipitika ty amintsika menakavy aty dia tonga any aminay any tamatavy any. Alleluia. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any a, andreny afatr'Andriamanitra isika raisy ny baibolinao zany momba mifandresena momba ninona. Samuel faharoa jerentsika. Samuel faharoa 5 andiny 7 ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika rehetra dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Samuel faharoa 5 andiny 7 ka hatramin'ny 5. Koa noho ny reniny Filistina fa efa nisoran'ny olona ho mpanjakan'i Israely Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Fa raha reny Davida zany dia nidina tao amin'ny batery fiarovana izy. Ary dia tonga ny Filistina ka niakaka teny amin'ny lohasahan rehefa hita. Ary Davida nanontany an Jehova hoe hiakatra melona ny Filistina va aho?
atolotra ao eo an-tanako fa izy dia ho Jehova tamin'ny Davida mekara fa atolotra eo an-tananao tokoa ny Filistina. Ary Davida tonga tao Bala-Perazima ka namely ireo tao dia hoy izy, Jehova efa namaky ny fahavaloko teo anoloako, hiparika toy ny rano vaky, koa izany no nanaovan'ny anaran'izany tany izany hoe Bala-Perazima. Dia nilaozany tao ny sampiny ka dia lasany Davida sy ny olony reny. Ary niakatra indray ny Filistina ka niakaka tany amin'ny lohasan rehefa hita, ary nanontany tamin'ny Jehova Davida ka novaliany hoe aza mandeha fa hodidiny avy eo aoriana izy ka ho tonga ho aminy ianao eo amin'ny tandrifiny hazo balsamo, ary raha toa mareny vogadogadon'ny olona eny amin'ny tendrombohitry ny hazo balsamo ianao dia faingana fa amin'izay no efa mianga amelohanao Jehova amely ny miaramila amin'ny Filistina. Ary dia nanao araka ny nanodiny Jehova azy Davida ka dia namely ny Filistina hatramin'ny Geba ka hatrao akaiky ny Kazera izy. Haleloia. Avy amin'izay tantarana lehilahy mitovy amin'ny anaram-badiko. Za manko tamin'izany mbola mady mizelona dia efa mifofofony io ramoseo io vady tamin'izany dia voazany nitorotemiko dia anininy ankizy foana nefa ny moa mahafinaritra koa ny le anarana satria anarana lehilahy mahery zany saty zany. Ary matoka fa ianao fiangonana eto dia mahery ianao. Mahery ianao satria ao anatinao Jesosy ary mahery koa ianao raha tena miaina amin'ny fiainam-bavaka. Misy ny ady ary tsy hoe amin'izao androntsika izao ihany no mafy ny ady be zavatra triana. Raha mijery ny lasa manao ray tompomasitsika tena mafy mihitsy ny zavatra natrian'ny olona maro, ary ny kristianina dia niatrika ihany koa fa isaorana lehibe Andriamanitra nampiandresantsika tamin'iny 2020 iny dia mbola hampandresantsika andray izy amin'ity 2021 ity. Zany sady zany eny. Ny tantaran'i Davida moa zany no asitsika resaka kely eto. Ny Filistina moa no tena adverserana, ary raha ny fahalalako azy aloha dia maivana amin'ny Davida mihitsy io. Teneniny eo akaikina hoe maivana ange ny fahavalontsika hoe. Zany sady zany vao 17 taona tsy lamy miaramila kola izy dia ny Filistina ny fahavalony. Nagaka ny fitondran'Andriamanitra fa izy moa lehilahy tiany tompo, bidera, tia vavaka, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, feno ny fanahy. Le fatan'irany zany tsy ny lanilaniny tamin'ny rendrarendra fa nitedavany an'Andriamanitra. Zany sady zany dia niavaka izy. Piraitam-po aminy sy ny ray aman-dreniny tsisy mahalala ny zava-miafina ao anatiny ao, fa izy manokana dia tena fandresena foana ny ainany tany amin'ny tsy hita maso tany. Nandresy ny liona sy ny bera izy takanao, tsy eteny ianao mandresy any amin'ny tsy hita maso any, any atokantranonao any, any amin'ny asanao any, any amin'ny lalako mbanao rehetra amin'izay ataonao. Zany sady zany eny. Liona manafika anao samatsamanao zany, bera manafika anao samatsamanao zany. Ninona tetiko ny fahavalo, tsy resy zany ny vahoaka an'Andriamanitra, tsy resy zany ny vahoaka an'Andriamanitra. Aleluia. Ka nisy ady mafimafy ihany ho an'ny Saoly aloha ny fiatrehany an'ilay ady, satria izy tena resy mihitsy izy ny finoany resy. Izy raha teo moa vokatry ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra dia lasa olona ny elany miositra. Teneny kely aloha leo akaikina hoe tandremo mila makato. Zany sady zany dia tsy mba nanana fomba fijery ny olona mandresy zany izy, fa raha vao mahita zavatra tsy mifanentana aminy fa ambo moa filaza azy na avo noho izy Goliata dia tsy sany ady tamin'izy nefa izy ihany
ny olona lava indrindra tao amin'ny tanin'Israely ary zany natonga Jehovah nifidy azo mpanjaka ka ery havana tsy nialavana no ilaina fa ny finoana sy ny hery ny ositra ny fasahina. Alleluia. Ny fatokina ihany koa. Davida moa rehefa ndrahandrainy izy satria sasalahy mahafinaritra be izy satirana mahafinaritra be zany le fiarahamonina nisy an'i Davida n'aiza n'aiza. Natao amin'Andriamanitra izy ara-dalàna, tao amin'ny ray aman-dreniny izy ara-dalàna. Zay mihitsy manko le fiainantsika, tsy misy endrika ivelan'izany tsika. Normal tsara be ozy le fiteny zay. Zany saty zany e. Io ahitananao idy eto ihany no ahitananao any an-trano any. Toetra tsara eto am-piangonana raisinao dia hoentinao any an-tokantrano. Zao moa ny fomba fiteniko ampiny. Aza ny toetra ratsy any an-trano no entina aty am-piangonana. Fa ny toetra ratsy tsara aty am-piangonana no enti makany an-trano. Fa hitanao fa tena isy rivotra iova be dia be satria zany saty zany e. Eto ianao mandray fanofanana, mandray fampianarana, manay toromarika, omena soratra masina, ivavahana. Ha, Jesosy koa ne manova olona e. Tsy avy antsony marina mihitsy izy samy mpanotam-baibebaka. Tsy ny olona tsara mihitsy no asaina miditra am-piangonana fa ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra ho tonga hivavaka satria izy dia mahita hoe na inona fa matorana ataony devoly amin'ny olona io. Izy tenany mihitsy ange no miteny izy dia Andriamanitra mahery tsy toy e. Ary raha mbola Andriamanitra no atononao tsy maintsy mandresy ianao, mandresy ny ota aloha, mandresy ny faharatsiana rehetra ary mandresy izay zavatra hoentin'ny devoly manafika ianao. Zany saty zany e. Ka iverenako le tantaran'ny Saoly. Le tantaran'ny Saoly moa dia vokatry le tsy fahasahin'ny ady tamin'ny Goliata dia nanao teny karazana hoe fampirisihana ny olona na hitomana ny olona mihitsy hoe iza no sahady amin'io lehilahy goavam-be io a. Fa misy loka be napetrany dia tsy ho tany saiko fa mamaky baiboly. Davida moa tonga tao amin'ny toerana nisy ny ady izy tsy neritreritra izany ady mihitsy izy, tsy mbola lany miaramira raha teo koa izy kanefa Andriamanitra efa nanomana azy ady ary efa nanomana amboara ho raisiny satria tsy maintsy mpandresy izy fa fantany tsara hoe ty lehilahy ty itokisa. Ary ianao nge matoa miatrikady ianao hoe itokisan'Andriamanitra ianao, itokisana ianao, itokisa kosa izy ty. Tonga teo Davida tsy nanam-poninina, tsy fantany akory izay vahoman'Andriamanitra ho tanteraha. Tsy azony tsara ny hevitr'Andriamanitra natonga azy teo amin'ny toeran'io. Fa ny an'ny nandehana no tena katoray aman-dreny izy, zaza tsara izy. Davida naresy liona noho ny herin'Andriamanitra. Miresaka n'ity fahavalo ty satria hiverina amin'ity hafatra ty rehefa feo. Io ny fahavalo tena nitafihana ny resena. Zavatra nisy dia zao, raha voatazan'i Davida io fetsiketsehana zay ohatrany hoe manao azo mafy mihitsy le fahavalo ary tsisy maharesy. Napetsika ny ampopony tao anatiny tao zany lay araka le hoe maha-olon'Andriamanitra azy. Iza io ny aiky ny miaramila n'Andriamanitra velona. Nanolo teny izy moa zany ady amin'io. Ny olona nijery indray nangofotra hoe zazakely be io ve ny miady amin'io ngeda be io. Fa izy moa niezaka nanao fijorona vavolombelona mba hatonga ny olona atoko. Fa raha mandresy ange izy tsy avy amin'le fandresena fa avy amin'Andriamanitra le fandresena e. Ary zay adina tiany tenomba azy tamin'izany Andriamanitra ary zany natonga azy nivoaka mpandresy. Resy lahatra ihany nefa rany Saoly lava be hoe tsy maninona ry zandrikely fa hatreo le ady. Mety ny sasany angambany mety tena miandrika tena Andriamanitra. Inona nisy eo eto androany satria araka le hoe manao raisiray izy le fomba fiteny taloha. Raha resy ny Filistina dia andevy ny zanak'Israely. Raha resy kosa ny zanak'Israely, raha resy ny Filistina safady
dia andevo ny zanak'Israely ny Filistina. Fa raha resy kosa ny zanak'Israely dia andevo ny Filistina ny zanak'Israely. Davida tsy nahita faharesen'izany. Maivana taminy nijery an'io fahavalo io. Ary zay na tonga azy tena vato ny netiny ady taminy. Iny keo moa no zavatra nanana ny tany amin'ny tany. Ianao ne misy zavatra any aminao any. Tsy voatery volana arena, tsy voatery diplôma. Zany sady zany. Mety manambola koa ianao, mety manan-karena. Fa misy zavatra any aminao any. Azon'Andriamanitra ampiasaina, sady zany. Ary azonao ampiasaina. Iara-iasa ianao sy ny tompo ary tsy maintsy mpandresy. Tsy misy mandeha rery zany ao. Tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra. Raha vao nanatona moa Goliata fitipitianko le tantara. Mba nahazakazaka koa Davida. Nalefany amin'izay ilay vato. Nalefany tonga dia nahazo ny andron'ny Goliata. Tarapy Goliata. Nilefina netiny andeha anafika sy hamono azy ihany no nanapahana ny lohany. Izay nataony ny devoly ihany ry havana no hamelezana azy. Andriamanitra tsy mila maka lavitra zany. Zany sady zany efa fomba fiadiny zany. Tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zao dia navelany tena nanovokovoka mihitsy Satana dia nijereny tsara fotsiny. Fa zay ataonao amin'io ihany no hamelezana anao. Ka ninona mbola ho asitsika re satria dia fandresena ho an'ny olon'i Jehovah izay mino an Jesosy sy ny herin'ny hazo fijaliana ny aretan'i Jesosy. Fa iverenako ilay hafatra teo hoe resy Goliata. Any ka ny Filistina tsy mba fahavalo natahorany Davida zany. Ny tena natahorany ara. Nisy fotoana izy nandalo fahasarotana. Satria Saoly, ilay lehilahin'Andriamanitra nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka sady rainy ihany koa. Tena nenjika azy. Ny fofony ainy. Raha matanora sy olo maventy aloha raha anao raisyray dia mazava be fa resy Saoly. Tsy any anefa ilay fomba fiadin'ny Saoly. Fa nampiasa ny vahoaka rehetra mihitsy izy. Sy azony nampiasaina hitady an'i Davida, hisambotra an'i Davida, ary mitanjona dia ny hamono afaty an'i Davida. Davida nefa tena tian'Andriamanitra hoe ela velo loatra anao. Satria fantatsika ny tantaran'i Davida fa tena araka ilay hafatr'Andriamanitra. Any amin'ny asan'ny apôstôly any misy an'izay fa tsy ho vakiako ilay izy hoe ela velona sady nahasoa mpiarabelona taminy. Zany hoe tena vita mihitsy ilay mission nampanaovin'Andriamanitra azy. Ny zavatra anankiray nisy ihany koa. Davida tsy nanangana ho fahavalo an'io rainy ara-panahy io. Rainy ara-nofo mihitsy moa satria rafozana. Tsy nanangana fahavalo ihany koa satria Jehovah no nametraka azy tamin'ny toeran'io. Any ka tena olana ho azy ny fihetsika rehetra nataon'ny Saoly. Ny olana ho azy zany tsy le andeha hiady, le hifanafika, fa le hiala amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona ane ny olana ho an'i Davida? Le hoe hiala amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy samitsy izy. Na dia efa ohatrany hoe azony. Na dia ho samborina sambelona raha tena azony. Tonga ho ampelatanany mihitsy io Saoly mpanjaka io. Satria tao amin'ny lavaka nisy azy mihitsy niditra tao Saoly ary natorynesina be. Fa Davida tsy nanaiky. Ny feno feritreretany na dia namprisika azy ary ny manodidina. Ary mino aho fa ny fanamasina koa no namangy azy. Hoe ataoko ahoana no hanendry ny vohositry Jehovah. Tsy ataon'i Jehovah tsy manatsiny zany. Ary tamin'izany Davida ry havana dia niezaka nitanjona ny tenin'Andriamanitra satria izy dia lehilahy nitady ny tanan'Andriamanitra. Any ka ny fiainany tao anatin'izay fahasarotana na nenjehan'ny Saoly azy zay. Nisy vahaolana hitany mihitsy aleo mihitsy aranga midina any amin'ny tanin'ny Filistina
ao anaty fonteny zany ilazako am'teo amin'ny Samuel voalohany toko fafito amby roapolo ianao mamaky hoe aleo mihitsy ahidina any amin'ny tan'ny Filistina fa raha makany Saul tsinona samiady amin'ny Filistina raha makany ozy izy dia tsy hanentsika antsony Saul tsy mba natahotra amin'ny Filistina zany mihitsy Davida fa na dia nidina tany amin'ny tany ary eto aloha dia te ilaza hoe maninona moa ianao no miandry tafiana foana fa maninona raha mba mandeha manafika ihany keo mandeha manao asan'Andriamanitra nefa fanafiana ny devoly ary ny anahy moa ny teniko mipiny mihitsy atao alora nga atao dia miteray mihitsy Satana tsy atao manafika aty amin'ny tantsika ty fa tsika no mandeha mikarenjy any anaty karte ihany zany sady zany mila aty amin'ny devoly anie tsika amin'ny fotoana andehanantsika manao asan'Andriamanitra io hoe tena resy mihitsy anie Satana ary tena momba atsika anie Andriamanitra zany sady zany maro anie ohatranay any Tomasina any moa dia resy lahatra mihitsy ny olona hoe raha ohatra ka tsy nandeha taty tokoa moa zany ianareo dia mba taiza nisy anay fiantsoany zareo anay moa dia hoe dada sineny satria efa zafinjare zany zay zany le ray aman-dreny fa zafinjare dia maro le olona zay tena misy moa dia mamy lava efa hoe isa maraina dia dite mihitsy io taoka io misy vehivavy ray zay nafahan Jesosy tamin'ny taoka sisy giara niditra amin'ny vavaka ndray andro fotsiny dia nanafaka azy Andriamanitra nefa nyzany vehivavy zany isa maraina tsy maintsy misotro taoka ary amin'ny pake mihitsy ny sigara laniny fa ndray andro ny vavaka izy dia nanafaka azy Andriamanitra Halleluja zao tsy jorona vavolombelona hoe zao ohatrany tsy fantany hoe efa niasa tamin'ny herin'Andriamanitra fa tonga tany tokantrano izy dia izy mivady zany mividy sigara ray paquet dia niatsasany anazy dia niatsasany amin'le ramose dia nakaiza le sigara kosa izy dia nanandrana izy vao mifokany izy tonga dia ohatran'le fofona trondro maina le hitanareo le masiso be le tena makarary tobe le tena mampitera tobe dia gaga be izy hoe fanasianao inona ty sigara ty tezitra be le ramose rehefa tsinany ianao mijanona fanasiako inona io dia tsy navita ninana aloha izy tamin'iny tonga indray ny apitsy vao maraina dia tonga ny amin'le toerana nasany olona fanaovany raharaha zany dia io mpivary taoka dia efa tonga dia efa hoe mandeha misotro taoka fa vao nisotro an'iny tonga ozy izy dia ohatran'ireny misy fofona zavatra lohan'olona le olona mandoa reny zany dia misy fofona ratsy dia ohatran'izany ozy izy dia niteneniko koa le mpivarotra dia izay koa ny valiteniny rehefa tsy sotra ianao mijanona fa inona koa teo izy vao resy lahatra hoe nanafaka azy Jesosy efa mataonany zany sady zany maro re olona tsy miteraka misy olona le tranonjanany efa mivadika tsy afaka miteraka dokotera ny teny hoe mety mandany vola any an-dafy ianao mandeha mety hatramina 150 millions laninao fa mety ahazo ianao mety tsy ahazo zaza fa zay aloha ny vahaolana farany hitako kanefa ny soran'Andriamanitra fa noho ny fisin'ny asan'Andriamanitra ny vavaka atao amin'ny fiangonan'io izy efa mataonana izy nanambady sy nananjanaka fa ndray andro ohatrany narary zany ny kipony dia mifahafantarany azy ohatrany navadika Jesosy mihitsy le zavatra nitsongoloka tao tao arinan'izay izy bevoka teraka zazalahy kely Halleluja na le dokotera nitondrany an'le valon'le testa tamin'izy bevoka raha ohatra nitsangana teo am-pitoerana mihitsy fa inona ny nataonao dia ozy izy vavaka maro zavatra nataon'Andriamanitra fa sombitsombony ihany zany nataoko hoe rehefa mandeha manafika any tsika tena any amin'ny tany ny fahavalo mandresy angetsika tsary tsika manolo tena akoatran'izany anefa izy koa moa tsy hoe mionona fa ty Davida ty naiza nisy azy dia ireo Filistina ireo zany tsy nasambotra azy tsy afaka nanao ninina taminy fa nitsapatsapa ny heriny ary zay no natonga nyty tantara tonga le Filistina rehetra rehefa nosorana ho mpanjaka Davida
ny zavatra anankiray maresy lahatra amin'ny teo-panahiny Davida aloha izy tsy mandeha amin'ny fahazarany izany. Izy tena niankina tamin'Andriamanitra. Tamin'izy voalohany niady tamin'ny Goliata tena nandeha tamin'ny finoana izy. Fa teto izy tsy hoe tsy nandeha tamin'ny finoana fa naka toromarika. Naka toromarika. Satria rehefa avaly renge mitsanjaka e. Aizany amelezana an'ity. Aizana natarboana an'ity. Aizana tonga n'ity olona ity angirifiry ny fiainana. Ary tsy mionina mihitsy ny fahavalo. Fa Davida manokana tena hoe Andriamanitra ranga tena manana fomba fiady matipaika. Zany sa tsy zany? Andriamanitra ne manana mpiady mahery ena izy. Manana fomba fiady matipaika Andriamanitra. Zay no natonga azy nandeha nakatoerana mihitsy. Tsy nakasaina nandinika amin'ilay problème ny fa tena nihevitra tao amin'Andriamanitra. Ny vavaka ahoana ny ataoko? Andeha vesa asiako ve izy ireo? Satria maro loatra ny fahavalo. Indraindray manko tsika ohatrany hoe misy ady madinidinika eny am-pandehanana eny. Fa indraindray manambatra ny hery mihitsy io fahavalo io. Ohatrany hoe voaka avy any amin'ny elo avany daholo izy rehetrarehetra andolo ety e. Ilahy mamafy aretina. Ilahy mamafy korota. Ilahy manakana an'ilay vola tsy hiditra. Ilahy mampiady manao an'izay karazana hetsika isan-karazana izay ny fahavalo. Tena maro be ilay fahavalo. Tsy natahotra azy Davida fa ny fahombiazany sy ny fandreseny dia avy amin'Andriamanitra. Tsy nandeha ary izay manko mila ianarantsika izay rehefa metranatsika. Tsy mahazo mandeha pombapompitsika rehefa nandresy foana. Fa arakaraka ny andehanan'ny fotoana dia mila maka toromarika. Satria efa manova stratégie indray Satana. Ary Andriamanitra ihany no manana plan de bataille hoentina mandresy. Sasaty zany. Sasaty zany. Mitady hevitra hafa indray izy. Dia Andriamanitra koa manakevitra. Ary tsy mety tapona zany ny lalanao. Tsy maintsy mandresy foana ianao. Zany sa tsy zany? Enjana io Andriamanitra hoe enjana. Rehefa manana azy rangahy ianao mandry voa mivato tonga dia mizesta hoe za tsy resy mandrakizay zany rangahy. Nandray natonana n'ity devoly kely sokity kely ainy. Tsy maintsy mandresy ianao. Vavaka izy. Nantany ny hevitr'Andriamanitra izy. Ho asiako ve? Asio izy Andriamanitra. Nietsika izy namely. Tonga dia efa hitanao ilay hoe miparika takany rano vaky. Paritaka hitanao ilay rano ohatra hoe vaky mifefilo. Ohatry reny mihitsy ny fomba fialan'ny fahavalo teo anoloany teo. Tonga dia safotra ny rano be. Tonga dia efa niletika tany daholo. Nandresy izy tamin'iny. Tsy mbola nionina indray ny fahavalo hoe fa iza mihitsy moa ilay io no tsy mety resy tsika. Dia tonga indray ry zareo izay sisa tsy maty. Dia nanafika indray. Dia nanontany ny hevitr'Andriamanitra ihany Davida fa tsy hoe tonga dia efa nivoaka koa dia niady taminy. Fosy Andriamanitra hoe mijanona aloha. Ianao ne mila mandreha an'Andriamanitra e. Mila mandeha aza mandeha amin'ny fombafomba izany amin'ity fanompony ity. Io arakaraka ny andehanan'ny fotoana me maro ny zavatra tiana. Tena maro ny zavatra teneniko amintsika izany. Fa ny zavatra tenenina amintsika foana dia izao tsy mety resy ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy mety resy. Amen. Rehefa niteny Andriamanitra ny tokony ataony faharoa hoe aza mandeha aloha fa aloha zany elo lalana anao. Hitanareo ohatra n'ireo olona roa lahy miresaka ireny hoe ahoana indray izany mipaikady hitondrana izy ity.
aloha zany zany andeha alozy Andriamanitra ianao aloha tsy mandeha tsony ianao eto fa za mihitsy aloha ny andeha dia anao zavatra dia rehefa maheno zavatra mipaipaka tahaka an'izao ianao ohatran'izao saotran'izao araka le teny vakina teo fa tsy averiko tsony a zay ianao vao mihetsika ny an'Andriamanitra no nataony tonga aloha resy zato isanjaton'ny fahavalo ho anao izay manatrika eto ny Filistina amin'ny Davida fahavalo efa resy Satana fahavalo efa resy ny olana fahavalo efa resy ny aretina fahavalo efa resy fantrana fahavalo efa resy zay rehetra mety hoe ny fahavalo manavika antsika fahavalo efa resy mila maka ny paika dia avy amin'Andriamanitra fotsiny tsika satsy zany amaranako an'ity afatra ity sady mbola iverenako amin'ny tokony atao amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika arak'izay voasoratra ao amin'ny Kolosianina toko faharoa dia ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny sorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana dia naseho ny miharihary ny fitondran'ireo toy ny fanao izay avy nandresy rehefa vitan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ny famonjena tena niatrika mihitsy Jesosy satria tonga nofo natao niatra taminy daholo ny fahoritsika rehetra sy izay zavatra rehetra mahazo antsika zanak'olombelona na henatra io zany na fafambaraka io zany na aretina io na fantsana io fitanjahana mihitsy satria tena lokana ny fitafian'ny tompo ary taky ny henatra sy isany nanaovana dia nieritrery Satana fa hoe zay ny vitany amin'ny tompo kanefa ny nataony ho antsika izany mba handraisantsika ny fandresena fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy mpandresy isika saorana ny Andriamanitra hoy ny Baiboly izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy inona ny atao hoe fandresena ary inona ny atao hoe manoatra noho ny mpandresy ny fandresena dia eo an-taninady ianao amin'ny fotoana iny mihitsy ianao no miatrika ary amin'izay fotoana izay ianao dia tena hoe mifanandrina fa ny manoatra noho ny mpandresy kosa dia izao fety-pandresena ny fety-pandresena dia izao io fandresena io dia ankalazaina amin'ny fotoana manaraka izany hoe raha ohatra ka tantara-pirenentsika izany no asiana resaka dia izao hoe ny firy amin'ny volana Jona fa 20 ny volana Jona no fankalazantsika ny fety-pandresena izay nazahoantsika malagasy ny faly efatelo efa taona maromaro lasa zay fa ankalazaintsika foana io fety-pandresena io satria io no nandresentsika zavatra anankiray tiako resahana aminao dia izao Jesosy nefa teo an-tany ady 2000 taona lasa zay efa nandresy Jesosy ary tsy ho resy mandrakizay ho an'izay mpanaradia an Jesosy ankehitriny ekipan Jesosy manao fety-pandresena ary tonoko ty taona raiky amin'ny 20 ty ho taona fety-pandresena ho anao anao noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianao dia iza Jesosy zany sady zany aza mieritreritra ady mafy zany tsony atreo fotsiny zavatra rehetra ary aza mitsaokady aza milavilefina maro mihitsy ianao reny vehivavy reny tena tomoko mihitsy rehefa mandalo ady ao anatin'ny tokantranony ao dia ny angoronetana ihany satria izay moa ny olona ny Tomasina tsy madiny raha ely izy rehefa miteny an'izay hoe tsefako zay dia tena tsefany tokoa ne zany ary dia io zazo io azo ny atao mihitsy mametraka n'io zazo io amin'io lehilahy io zanakanahy dia lasa izy mandeha
na oetiny le za izy tsy miraraha mihitsy a dia ianao ao anatin'ny filazantsara dia mahafantatra tsara n'le hoe ny tena tokantrano kristianina manko tsy misarabady zany mihitsy zay ny tena marina dia matetika ireo vehivavy ireo dia maro ny tena omena toromarika ary angatana mihitsy ny fanamasina ny olo-tsaina sy ampianarina mihitsy izy akatolo-tsaina amin'Andriamanitra hoe inona no tokony atao fa tsy ianao no miala ao fa ny devolo no miala ao ary ninona hoentiny devolo manafika mahampandresy ianao foana Andriamanitra tena isaorako Andriamanitra fa tena taona maro zay a tafahorina daholo ny tokantranony olona fakatỳ mpivady kristianina lasa mahafinaritra fa maro leo mpivady a mivavaka ao am-piangonana zany sa tsy zany ka noho izany zavatra anankiray ampahereziko anao a ho famaranako an'ity afatra ity efa nandresy teo amin'ny toeranao Jesosy amin'ny mahampindro anao dia lovanao ny fandresena manao vahika-pandresena isan'andro ianao manao vahika-pandresena isan'andro ianao manao vahika-pandresena isan'andro ianao aza milofika ianao atseo tsara ny adinao ninona miseho tokony ataonao dia manana ny fiainan'ny Davida voalohany olom-bavaka izy zany sa tsy zany akoatra hoe olona nosorana izy tsy azo atao koa tsy miaraka amin'ny fanamasina tsy maintsy mandray ny fanamasintsika ary tsy maintsy tena hoe mifanerasera-kaika amin'ny fanamasina ary ao amin'ny alalan'ny vavaka mihitsy nitondratsika netaetatsika mila ianarana ny meno an'Andriamanitra fa na izany ara dia zao ny zavatra petrao tena matanjaka ao am-ponao dia ny hoe omeo mitoromarika rehetra Andriamanitra omeo mitoromarika rehetra ary raha vao vatany mamangy anao Andriamanitra amin'izay tokony ataonao dia aza mianahana aza mila ny hevitry ny any atsimo sy ny anavaratra fa tsy mitovy ny hevitry ny olona zany sa tsy zany fa fangana ozy izy ny tenin'Andriamanitra tanterao malaky izay zavatra mangin'Andriamanitra anao aza tara mihitsy ianao fa ady ane ny aty atsika zany sa tsy zany aza tara aza mianahana fa vao vatany enao misy famangin'Andriamanitra manao vahetsika ary ny anao moa ny zavatra anankiray toemako atsika ary tena namangin'ny tompo manomboka eto mitsangana amin'izay tsika kristianina tononoko hoe ty taona ity dia taona ny fananganana atsangano amin'izay ny orinasanao atsangano ny orinasanao atsangano ny fantarahanao matetika ny olona manao zavatra kely mivaribaritra kely siny dia vao maty antoka kely dia efa mikerina maniry-pli ohatrany tsy haiko hoe firy ty ihany ity dia kivy ratsy dia manetsetra dia tsy fiainan'ny mpino zany tsy maintsy manontany an'i Jehovah zany sa tsy zany hoe inona ny antony nahatonga an'ity sao dia nisy tenin'ny Jehovah koa ny tsy nitanterahanao tsy mahazo miala amin'ny tenin'Andriamanitra na kely ara mivola miditra aminao analao ampafoloka reny fa tonga voata io tonga voata io tonga voata io zany sa tsy zany alleloia misy zavatra kely ty mampome anaty resaka ty hoe le rakitra zany dia ny vola hono no mifampiresaka hoe aiza ny tena toerana misy anareo betsaka dia ozy izy le 100 000 hoe zay any amin'ny banky sy ny sisa ny misy anay 2 alina to dia ndray alina koa any amin'ireny grande surface ny sisa reny fa ny 2 arivo ny nanontaniana dia zay nge ping-pong passe-ball zay misy anay daholo ny toerana rehetra fa ny aro-zato sy ny 200 ndray ny nanontaniana dia zay dia mampalahelo kely mihitsy zay fa dia any amin'ny mpivarotra sarbo zay dia any amin'ireny zavatra tena zavatra tena mampalahelo anay dia any am-piangonana koa zay any zay nahatonga saina anay zay dia Andriamanitra fa hoana ary zany resako ny volo zany mampandiny tena zany asaty zany manomeza teo omena mamafaza zany sa tsy zany akatoafy Andriamanitra dia manontaniany hevitr'Andriamanitra fatary mihitsy amin'ny fitariana atsangano ny fiainanao atsangano ny orinasanao atsangano ny fandrararanao atsangano ataovy le tranonao vita ao amin'izay le mariazy tsy tokatra amin'ny maso lava eo zahoana e
dia araka ny tenin'ny ray aman-drentsika ato hoe anty taony tiako le tsy nahazo vady tamin'ny taona lasa fa tokony hanambady dradradradran 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 satsy zany satsy zany manomboka mimpanjina fahombiazana ianao aza resiny zava-misy ianao aza resiny resak'olona ianao vavaka manova zavatra anontany ny hevitry Andriamanitra akatoavy Andriamanitra ataovy fiainana mihitsy ny mifaneraseraka aminy ataovy ny amanao sy sakaizanao izy fa tsy resy mandra-pahafatinao ianao mandra-pahafatinao nandray vetsika vavaka ao anareo andray ositra ny fandresenana ianao andro isositra be eto ny tompo ilazana fa makivaky an'iny taona iny ianao tsisy tahotra tsisy fanahina andeha apatokiny ianao satria mandresy ianao miaraka amin'ny Jesosy ary manoatra no mmpandresy ianao amin'ilay laran'ilay tianao zany satsy zany aprimaran'ny entana dia hivavakatsika tsangana eo amin'ny toerana misy atsika dia hivavakatsika hivavaka ho anao tsy haiko hoe mandalo ady be ve ianao amin'izao fotoana izao betsaka ny adina ty ianao tapitra androany io fa hifarana zany satsy zany tady tetika ady hafa ndray satana fa ny amin'iny tsy tafavoaka antsony mpandresy ianao androany mpandresy ianao androany ndao ary hivavaka isotra an'Andriamanitsika dia hivavaka ho anareo avy eo samy manandratra ny feoany samy manandratra ny feoany Jesosy mankasitraka teranao manandratra anao Jesosy tompo tsara aminay ianao sady mpanao ny tsara androany tompo teny fantatro te izao hoe izao vahoaka an'Andriamanitra izao izay nentinao amin'ny fandresena no ny amin'ny azo fijaliana ny aretanao satria ho anay no ny aretanao izany dia mahatoky Andriamanitra ho fanova ny tantaranay ianao tsy ahita hirika eo aminay ny fahavalo fa fiainam-pandresena ny fiainanay satria izay zanak'olombelona dia petafika maro ny ady atrehanay eto ambonin'ny tany eto kanefa ianao kosa dia efa nananganay olo mifandresena ary tsy misy na inona ka araraka anay na amin'ny fanompona an'Andriamanitra na amin'ny fiainanay maolona fa hiarina ny fiainanay hiarina ny fiainanay ho tafajoro ny fiainanay mpandresy hatrany mpandresy hatrany mpandresy hatrany izahay ary ny asan'Andriamanitra ataonay dia iroborobo fantatra andeha lavitra aleluia hiasa mikery ianao fanamasinao midiny ianao aleluia asandrato ny tananao dia mifafa fafa ianao dia hivavaka ho anao ao raha efa vita batisa amin'ny fanamasina ianao dia mifafa amin'ny fiteny tsy fantatra asandrato ny tananao anankiroa ary raha mbola tsy vita batisa amin'ny fanamasina ianao dia atsoy fanamasina ataovy mihitsy fanamasinao omeo ny ositra ny fandresenao osory ny ositra Davida ositra ny fandresena tsy resy anady mandrakizay vava dia mivava dia mivava fa isery rotsaka amin'izao fotoana izao Haleluya. Oh, fanamasno mitina. Oh, fankinyolonao niza mandaluat, niza mananulan, manana sava manahirany eo fiainana, efa tena kivy miatrika ny fiainana, efa tsy manana fomba fijery hafa mihitsy izy fa efa ratsy ny fomba fijery ny hoaviny. Ankehitriny ty taona vaovao ty izay nitsofana rano azy dia ahitany ndray fomba fijery vaovao fa mandresy hatramin'ny farany izy amin'ny alalan'ilay mampahery azy, manoatra noho ny mpandresy izy amin'ny alalan'ilay mampahery azy. Avelao hitsoka aminao ny rivotra ny fanamasina. Taontsika moramora le hoe feno iaho. Dia ao anatin'izany dia hitsoka aminao ny rivotra ny fanamasina. Feno zahay fanamasina. Feno zahay amakivaky an'ity taona raiky amin'ny 20 ity. Feno zahay fa tsy atahotra zahay. Tsy atahotra zahay fa andeha zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Iserin'Andriamanitra mahery vaika. Iserin'Andriamanitra mahery vaika. Iserin'Andriamanitra mahery vaika. Iserin'Andriamanitra mahery vaika. Horesy ao anoloany vahoaka an'Andriamanitra ny fahavalo. Iparika tahaka ny rano vaky. Iparika tahaka ny rano vaky.
Pandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Pandresy. Alleluia. Sotra tompo. Sotra Jesosy. Atsantsika treo a. Tsotrano anao ao. Manoatra noho ny mpandresy anao. Manoatra noho ny mpandresy anao. Manomboka mitsikia an'izay ianao. Manomboka mifalia amin'izay ianao. Halleluia. Averimberen'izany teny izany a. Ary ao anatin'izany dia hira ny mpitera. Hiaraka hira aminy isika. Hiaraka hira amin'izy ireo isika. Fa izay hira ho ataontsika androany a dia izay no ataon'Andriamanitra. Halleluia. Taranaka voafity sika an'io a. Manoatra mpandresy tsika androany. Ndao ary tsika hiara iteran'Andriamanitra. Manoatra mpandresy. Halleluia. Ndikan'le toriteny teny tsy hoe tsy mandalo ady mihitsy ianao. Fa ny ady dia misy foana. Mety ho be dia be ny ady. Mety maro karazana ny ady. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia tsy maintsy mpandresy foana e. Halleluia. Sorantsika ny tompo izany izay. Raha mandalo ady izany ianao tsy haiko mety hoe ady eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny vadinao a. Dia fantary fa ianao tsy maintsy ho tompony fandresena.
problème marabola be mihitsy dia vantary fa ianao tsy maintsy tompo mifandresena e mety misy zavatra sarotra aretina manahirana ny saina fa ianao tsy maintsy tompony fandresena ninina ady miseho ianao tsy maintsy tompony fandresena foana alleloia dia sorantsika ny tompo zany zay ho faranantsika ny fotoana andao ivavaka sotra ny tompontsika ary isotra azy ny amin'ilay fandresena mihezinezina tsy maintsy horaisika foana misotra anao izay raha eo noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao misotra noho ny famindramponao misotra fa tsara ianao misotra raha io satria fantako fa efa nanomana fandresena ho anay ianao ka nininina mitranga nininina midona miady ho anay mandrakariva ianao ary entinao amin'ny fandresena izahay misotra anao izahay Andriamanitro fa mitay anay ianao ary tsy mamely anay ho resy zany mihitsy ianao fa miaraka aminay mandrakariva momba anay mandrakariva ianao ary mitantana anay foana misotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen zay zany fa dia samy hotahiny tompo daholy sa tsy zany e mody miaraka amin'ny fandresena e